ny toetrandrotsika aloha mbola rizina tanteraka iny tsy adina hevitra na dia hoe misy arany atao hoe fiakarana maripana atao hoe amin'ny antonony zay mandalo kely eo anatina tontolo andro vitsivitsy ray na roa na telo andro misesy fa ny manomboka rampitso indray zany zao dia verinakatsika be indray tsika aloha atao hoe hatrany amin'ny farany herinandro mihitsy zany mifaritra avo indrindrandrindra ny maripana ambony zany ny tena ahitana fidinana ho an'io atao hoe andro faraparany amin'ity herinandro dia avitsika ity zany hoe mety tafidina any amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré zany maripana ambony zany hoe mangatsika tanteraka mihitsy zany raha ty amin'ny faritry ny avoantany misy atsika dia ny manaraka an'izay somary isy orana betsaka ihany koa ny amin'ny tapany atsimo atsinanany nosy zany hoe ny manamorona faritra vadifava moa zany tena voakasika ilay izy zany hoe ny ilany atsinanana ray manontolo zany mahazo orana daholo fa ny manodidina vadifava fitofinany zany no ho betsabetsaka ny rotsakorana dia isy moa ny fampitandremana ho alefa rehefa hoe na dia hoe ny impact zany tsy dia tena hoe ho betsaka rapitaina amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra dia ny manaraka an'izay andrivotra ihany koa ny andro manomboka rampitso zay zany tena misongady satria manera Madagasikara zany dia saika hoe ahitana an'izay mandrivotra zay ny faritry ny avoantany ny tena hoe ahitana tafiotra mety mahatratra amin'ny 10 ka hatramin'ny 70 km/h mifaritra atao hoe ny exposé zany dia amin'ny ankapobeny zay zany mandrafitra ny toetrandro mankany amin'ny farany herinandro ny antony dia ny fisian'ny anticyclone zay miavaka amin'ny mahazatra satria atao hoe mahatratra hatrany amin'ny 1042 hectopascal raha tsorona tsotsotra zany raha apitaina amin'ny tanjaky ny ala zay mahazatra mandritra ny vanim-potoana ririna dia mihoatra ny 10 hectopascal io zany raha ny maritra teknika indray zany